Fifaliana indray no hiarabananao sy ny ankonanao amin'izao fotoana manokana izao. Amin'ity anio ity dia manana antom-bavaka lehibe indray isika. Dia ny antom-bavaka izay nangatany namana Rina. Andeha isika hiaraka iombom-bavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay tokoa ianao izay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Ray diovy izahay ary mamindrafo sy mamelany elokay. Ankehitriny dia ny mpanomponao dia mangataka vavaka fa manana olana amin'ny alalan'ny resaka atitany. Ray anao ny tasy izay rehetra eo aminy. Ianao any hiditra an-tsehatra ao anatin'izany aty izany ka hivoaka mpandresiny zanakao ary iseho mandrakarivany maro. Aza velanao kivy ny mpanomponao ary aoka izao zavatra izao dia atsapan'izy ireo fa hanio ny herinao sy ny voninahitrao ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.